rehetra moa reny a dia 5 ho an'ny Anja Rajoelina, président Anja Rajoelina. Hita zany fa tena samihafa. Ny anankiray a mafy ny vinany, ny anankiray a zany hoe président Anja Rajoelina moa zany, ary ny anankiray a président Ravalomanana hita fa teniteny foana. Ary tsy mafy ny fitondrana ny firenena mihitsy na dia efa mitondra ny firenena ary. Nanontaniana nga misy teo hoe firy moa zany électricité ilain'ny Antananarivo dia salanisa mampome no navoakany kanefa olona mitondra ny firenena. Ny azy moa zany dia hoe kapokako io, haiko io, fatako le olona ary amin'ny banque mondiale ary, fatako le ary, fa le tena hoe vina sy ahoana le tonan'le firenena tsy tantaratra tamin'iny débat iny. Ary ny azy koa dia mbola nilasa foana, mbola tamin'ny 2009 foana, kanefa adinony fa tamin'ny 2002 dia nanao coup d'état izy. Raha ny fananjana tamin'ny président Ratsiraka izy Didier Ratsiraka dia tsy lany premier tour, fa nisy ny élan populaire reny dia nasantatry ny vahoaka izy dia niprofiteny tamin'iny zany mba hanao déclaration hoe lany premier tour, nefa izy tsy lany premier tour fa 46% ny azy tamin'iny. Izy zany no tena ataontsika hoe mpanonga-mpanjakana. Ary tamin'ny 2009 nge tsy nisy fanonganam-panjakana révolution iny tsy nanaiky intsony ny vahoaka fa voany Tsingazo lena dia nanova. Ary izy président Ravalomanana dia mbola président perinasa tamin'ireny, nanao démission izy ary nomeny ny président américaine ny démissiony ary ny président américaine indray dia nanome zany taratasy zany any amin'ny général Hippolyte zay manamboninahitra manana grady avo indrindra atao amin'ny tafika malagasy. Dia io général io indray zany no namindra ny fahefana tany amin'ny président Anja Rajoelina, famindram-pahefana zany ny tamin'ireny. Ary hitantsika ngamba fa tamin'ireny 2009 reny dia zany hoe président république zany dia vonona ameny ainy ho an'ny tany sy ny firenena ary tsy hoe hitsotsoka amin'izao. Fa raha jerevitsika voany mizatra korotana kely ny arainy dia mitsoka amin'ny andro alina, sanatsy mivava ohatran'ny olona nanao tsy nety fa mitsoka. Ary efa mitsoka dia tsy makany amin'ny lalana normal, zany hoe any amin'ny aéroport, fa lasa nandeha tomobile dia tany amorontsiraka tany no nakara fiara, tsy haiko fiara na roplan ahoana natongavany tany amin'ny tany Afrique du Sud. Zany zavatra zany dia tsy mendrika na olona mitondra firenena ka oka ngamba janona le mpanonga-mpanjakana révolution iny ary nataony vahoaka iny mba handehanany amin'ny tsaratsara kokoa. Resaka hoe filoha efa mitondra isika, misy ny hoe fiheveran'olona tompona ndraikitra sy tompom-pahefana. Izy amin'ireo filoha ireo tena hita taratra fa manana izay hoe tompona ndraikitra izay ary mendrika ny mitondra Madagasikara. Mazava ho azy ny président Anja Rajoelina mafy ny fepetra rehetra, tsy hoe aminay amin'ny toko maitso, tsy hoe sanatry ny vava manaraka olona zay tsangan'olona, fa hevitra no arahanay. Ary zay resy lahatra amin'ny vinany président Anja Rajoelina le IEM zay niarahana nandrafitra fa hitondra ny Madagasikara any amin'izany ataontsika hoe tena fampanosoana izany. Jevantsika amin'ireny débat reny, raha reny mijerevantsika dia hitatsika fa misongadina ny anankiray, zany hoe président Anja Rajoelina mamelabelatra ny fomba sy ny tetikady hoentiny. Ny anankiray kosa dia manao valim-piraingina fotsiny. Ka anjarantsika vahoaka ngamba mijery hoe iza no tena ataontsika hoe volona ny hitondra ny firenena, fa zay dia manao hoe aza diso anjara. Ty angamba ataontsika hoe occasion tena atao hoe tena manokana mihitsy ty anovatsika n'ity firenena ity. Ary zay mihevitra fa raha mifidy ny candidat fahatelo mifolotsika dia ho avitra ity firenena ity ary andeha ny tsaratsara kokoa ary ahita zany hoe vokatsoa izany tsika tonga dia hita mivatana zany fa tsy andry 5 taona na 4 taona zany fa tonga dia asa ny an'ny président Rajoelina. Manahoana ny fomba fahitanao le resaka raharaha boîte de poste ao anatin'ny ady-hevitra le 5 milliards nanampian'Andriamatoa Marc Ravalomanana, Andriamatoa Anja Rajoelina ihany koa nanorenana ny lapan'ny tanàna?
ny affaire bois de rose nge dia nanomboka tamin'ny président Ravalomanana tamin'ny androna no tena nyroborobo io fa tsy misy média zany voafeny vavany a dia tsy afaka ny tantara fa tena tamin'ny Ravalomanana no nirongatra io fanondrana bois de rose io manam-porofo zany reny bois de rose tratra teny ny orinasany tena terea akaiky ny manjakandriny zany na nytany Tsirabe zany manam-porofo zany ary reny hoe 5 milliards reny a dia lehilahy lehibe ny tokony tsy andainga rangaha lehilahy lehibe tokony tsy andainga fa tsy misy n'izany a ary zany ke mora ny anamarinana zany hita ao anatin'ny fivoahan'ny volam-panjakana ke zany raha misy n'izany porofo zany a dia ampiseho le porofo fa tsy miteniteny fotsiny amin'izao